Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao hiresaka kely momba an'ity karazana fiara iray ity tsika izay antsoin'ny olona hoe milkilao. Nisy fanontaniana tao anaty Facebook tamin'izay fotoana izay nanao hoe inona marina moa no nahatonga an'ity fiara ity natsoina hoe milkilao, dia izay no valiko eto androany satria izaho tena hoe niaina tao anatin'ilay antony nahatonga an'io fiara io hitan'ny masoko izany io antony io. Satria nisy fotoana izahay nipetraka tamin'iny faritra Avaradrano iny dia nahita tsara an'izany mihitsy. Tahak'izao ary ilay tantara tonga dia vitinina tonga dia alefa tany amin'ny taona 2017 teo tany dia nisy rangahy mpanankarena be izay teny amin'ny faritra Avaradrano iny natsoina hoe Tsimabe ny anaran'io rangahy io. Izy io dia nanana fiara maromaro carabrose zany karazana carabrose ireny super golette sy ny karazany rehetrarehetra ireny nitatitra karazana saviem sy ny Renault mba amin'ny Mercedes ireny 608 ireny nitatitra tamin'iny faritra Avaradrano rehetra suburbaine rehetrarehetra iny. Nanana fiara maromaro zany io rangahy io hoe Tsimabe io. Dia ny ray andro ary nandeha tamin'ny kazay moa zany eny Ambohimanga eny nipetraka eny Ambohidraratelo tamin'izay, dia nandeha mandeha tongotra makeny Lazaina no maka carabrose rehefa hiakatra Antananarivo. Dia tamin'ny 1983 zany ity tantara lazaiko anareo ity 1983 ity. Dia rehefa naka an'ilay carabrose vao maraina niainga teo Lazaina ho any Antananarivo tamin'izay fotoana izay. Dia ity fiara ity mihitsy ny karazana fiara nitondra anay tamin'izay fotoana izay ary ilay patron mihitsy ilay Tsimabe mihitsy no chauffeur tamin'io fotoana io. Dia niainga maraina be teo Lazaina ny fiara andeha eny Antananarivo. Dia rehefa lasa teny akaikaikina rehefa afaka sapanana, afaka kely ny atsapanana zany sapanana le sapanana mivoaka avy any Lazaina mahazo ny RN3 iny, rehefa afaka kely ny sapanana iny dia nisy 404 basy maty teo amoron-dalana teo. Ka io 404 basy io nitondra légume izy io. Nitondra légume kevitry ny hoe avy any tsy fantatro mety amin'iny mety hoe avy any Lazaina avy any koa zany izy io avy any Avo Ambony. Dia maty teo le fiara le 404 basy dia nandalo izay dia nijanona teo. Dia niresaka zany ny chauffeur anankiroa, chauffeuran'le carabrose nandananay sy ny chauffeuran'ilay basy nitondra an'ilay légume. Dia rehefa avy eo dia hoe akarina ao amin'ny porte-bagazy ambony amin'ilay carabrose nandananay zany le légume fa hoe maika légumen'olona maika ho amidy eny Antananarivo izy ireo eny Andravoahangy, dia hoe akarina ao. Dia be dia be le légume dia nimenimena be zany le olona tao anatin'ilay fiara samy migonongonona daholo hoe légume be dia be ilay hoe tsy efa iray taona, nisy niteny an'izany zany tsy efa iray taona ve ireo sy ny sisa, mavesatra ny fiara, matahotra accident, dia menimenina tahaka an'izany daholo zany ireo olona ireo. Dia le chauffeur zany miteny tsisy iray taona izany io tsisy iray taona izany io fa zavatra maiva kely io, iray taona izany ange efa 1000 kilao anie zany, efa 1000 kilao zany. Dia nifandresy lahatra teo dia nakarin'le chauffeur ihany zany ilay légume, nakarina tao amin'ny porte-bagazy. Dia lasa le fiara nitondra anay, le carabrose nitondra anay niaraka tamin'ilay légume be dia be sy ny voyageur. Dia tonga teo Andravoahangy tamin'izany moa teny Behoririka ny fiantsonana suburbaine sy ny régional teny Behoririka tamin'izany amin'iny RN3 rehetrarehetra iny zany. Dia tonga teo Andravoahangy dia tonga soa teo Andravoahangy dia nampidinina le légume rehetrarehetra aloha. Dia teo amin'izay zany dia manao farafaran-teny zany ilay chauffeur tamin'izay mpandeha tao anaty tômôbila hoe tonga ihany le entana 1000 kilao, tonga ihany le 1000 kilao. Nanao ohatran'izay zany le chauffeur.
de tsy niteny intsony moa ny olona zany fa de hoe tonga fa ny olona somary menimena ihany hoe tara be zay sy ny sisa, de sady niala tsiny ihany le chauffeur zany tam'zay fotoana zay. De avy eo de rehefa safidina ny entana de nandeha zahay tohizana ny dia nanatitra anay teny amin'ny fiantsonana teny Behoririka ilay fiara. De zay ny tantara tamin'iny. De rehefa nandalo indray andro taty aoriana de iny indray fa iny indray lay fiara tam'zay fotoana zay, hoe iny indray ny an-tànana de ozy daholo ny olona iny lay 1000 kilao, iny lay 1000 kilao tam'zay fotoana zay, iny indray 1000 kilao, iny indray 1000 kilao. De tam'zay fotoana zay tsy le chauffeur tsy le patron no nitondra fa chauffeur mpiasa hafa de tsy le patron koa sur angaha fa aza nalaninareo izy sy ny sisa ohatran'izay zany. De rehefa miandry de efa tadidin'ny olona zany io fiara anankiray io, de rehefa niandry tômôbila teo Behoririka de tômôbilany Tsimbabe moa zany marobe ny tômôbilany Tsimbabe, de tam'zay fotoana zay ara nandalo indray ny fiara tonga ny fiara manaraka zany de miresaka ny olona hoe 1000 kilao ve ty 1000 kilao ve ty de ingahy Tsimbabe zany tam'zay fotoana zay efa lasa voapetaka anarana mihitsy hoe 1000 kilao. De miteny olona hoe io 1000 kilao de tsy izy io e, tsy izy io e, 1000 kilao io tsy izy io e, de ohatran'izay zany lasa voapetaka anarana hoe 1000 kilao foana zany Tsimbabe, de rehefa mandalo Tsimbabe tonga Tsimbabe no maka olona de iny 1000 kilao, iny 1000 kilao. De tam'zay fotoana zay zany lasa nifangaro teo zany lasa ny tômôbily Tsimbabe rehetrarehetra zany na super golety na inona ny entiny de voapetaka hoe 1000 kilao daholo. De nahitsy nisy nanitsy zany le izy taty aoriana hoe tsy ohatran'iny le 1000 kilao tsy le super golety zany na lay 608 sy ny karazany le 1000 kilao fa le ity karazany modely anankiray ity ny 1000 kilao. De nanomboka teo de isaky ny mahita an'ity modelina fiara anankiray ity ny olona de mipetahan'ny olona 1000 kilao daholo na de tsy any Tsimbabe ara na de efa mandeha any amin'ny lalakafa ara le tômôbilina de lasa nalaza be mihitsy ity modely anankiray ity nanomboka teo de nalaza be ity karazana modely anankiray ity hoe 1000 kilao ny anarany de tsy afaka intsony io anaran'io mandraka zao tsika miteny androany zao de lasa voapetaka foana zany le izy hoe 1000 kilao io anaran'io de zay no nahatonga an'io anarana karaborosy fitaterana anankiray io hoe 1000 kilao de tsy afaka le izy mandraka ty androany ty tamin'ny taona 3 zany tantara zany de misaotra antsika naharitra ny aino, misaotra tompoko. De izay le tantara de coucou ho an'ny fianakavianan'ny Tsimbabe raha sendra maheno an'izao tantara zao ny fianakaviana sy ny Tsimbabe sy ny taranany izay tamin'iny faritra Avaradrano iny de coucou anareo rehetra, mino aho fa mbola tsy maintsy misy nareo taranany natadidy an'izay tantara zay. Coucou koa ho an'ireo fianakaviana na de ireo zanaka am-pelezana ara efa tany amin'iny faritra Avaradrano iny na nahafantatra ny Tsimbabe sy natadidy ny tantaran'ny 1000 kilao.